Faly tafaradalana aminao ny tenako tompoko lay sy tompoko vavy manatitra ny araba manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany isan'ny isongadina ao anatin'izao vaovao izao indrindra ary ny fitondrana ny akon'ny fodimandry ny Nelson Mandela teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taonany eo ihany koa ny fitondrana ny mikasika ny hetsika fanairana izay nataon'ny mpiasa eo anivon'ny ministerany Arenankibon'ny tany nanomboka omaly ary ampahafantarina ao anatin'izao vaovao izay ao kombofo ny tontolon'ny tsena ao anatin'izao ankatoko ny fankalazana ny noely izao manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao mahakasika ny fahalasana ny Nelson Mandela akoatra ny Afrika Atsimo fode misaona ihany koa izao tontolo izao tamin'ny fahalasana Nelson Mandela izay ho an'ny teto Madagasikara moa fode maro ireo mpanao politika naneo ny fiaraha-mioriny amin'ny vahoaka afrikanina tatsimo. Misaona ny sainan'ny Afrika Atsimo noho ny fahalavon'i Nelson Mandela izay nitarika ny tolona ho fampitovian-jony mainty sy ny fotsy tao Afrika Atsimo ary filoham-pirenena mainty voalohany tao Afrika Atsimo. Nelson Mandela izay anisan'ny fankatahaka ho an'ny mpanao politika maro. Ny filohan'ny tetezamita dia naneho ny fiaraha-miorina amin'ny vahoaka afrikanina tatsimo ary nandefa hafatra ho azy ireo androany. Ho azy, i Nelson Mandela ny fantatry ny rehetra misolona anarana Madiba dia andrarezina ary verolomanga izao tontolo izao manoloana ny nahafatesany. Ho an'ny candidat Dr Jean-Louis Robinson dia mendrika taafina ny ezaka vitan'i Nelson Mandela sy ny Afrikanina tatsimo iray manontolo tamin'ny fanakambanana ho iray any Afrika Atsimo hoy ny Dr Jean-Louis Robinson. Ho an'ity candidat ity dia tokony tsy hisy intsony ny ankolafy fa ho vahoaka iray ny malagasy. Vavatra ny lela manoloana ny fahalasanan'olomanga iray toa ny Nelson Mandela koa raha mandray fitenenana fohy aho anehoako ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana sy ny mponina ao Afrika Atsimo. Verolomanga tokoa hoy aho izao tontolo izao noho ny fahalasana ny andrarezina fiarovana ny zon'olombelona koa noho izany no angatahako amintsika iray minitra fahanginana ho fahatserovana azy. Ho ahy Nelson Mandela dia tsy olon'ny politika fotsiny fa tena jiro fanilon'ny firaisan-kina-pirenena tokoa. Izy dia manana teny filamatra hoe ny olon-drehetra dia tsy nateraka ankahala ny hafa noho ny volokoditra fa ny olona no nanao ny fanavakavahana ka tokony ampianarina izy ireo mba hifankatia. Amin'ny alalan'ity fahatsiarovana ataoko ho azy ity dia misy ny afatra tiako ampitaina amin'ny malagasy piraitany-drazanamika. Eto amintsika koa dia ahina ny sin'ny izany fankalana izany noho ny antony ara-politika. Kanefa ry zareo Afrika Atsimo dia naresy izany noho ny faharetana sy ny fitsanganana olona iray izay nomban'ny fahatokisan'ny olon'ny vahoaka nanovana azy. Izay no iriko mafy sy aniriko fa ianareo izany vahoaka izany. Raha ny fijeriko ary manokana dia tokony tsy hisy izany hoe ankolafy izany na tsangan'olona fotsiny fa kosa vahoaka iray misedrany mafy ao anatin'ny fahasahiranana zarazairany hevitra tsy mitovy. Ho an'ny candidat natolotry ny MMM azo andrenana velo sy ny candidat ny atoko monima monja roindefa dia naneho ny fiaraha-miory tamin'ny vahoaka afrikanina tatsimo ary nampity izany afatra izany tamin'ny alalan'ny fijoroana teo anatrehan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ivoan'ity firenena ity eto amintsika. Ny voalohanteny aloha dia manolotra ny fampiononana ho an'ny vahoaka sud-afrikanina sy ny fianakavian'i Nelson Mandela no natonavana mirahala teto ary miara ory amin'ireo fianakavian'ireo. Olona manamaizy azy teto amin'izao tontolo izao ary indrindra ho an'ny Afrika sy ho an'izay olona rehetrarehetra hitantana i Nelson Mandela ary isan'ny zava-dehibe napetrany ary isan'ny atao hoe ho anay mpanao politika tanora taty aoriana dia izay fitiavana tanindrazana izay. Ny fitiavan-tanindrazana izany mahafehy ny zavatra maro samihafa. Raha Nelson Mandela manokana
raha toy izy nanapa-kevitra nijanona eo fitondrana mandra-pahafatiny mety ho vitany tanteraka zany kanefa navoiteny izy rehefa vita ny anjara izay tokony ho ataony amin'ny fireneny dia mipetraka izy mba ahafahan'ny firenena mirofondray amin'ny lalinalina kokoa sy amin'ny mahatsaratsara azy kokoa. Yahatsika malala moa zany fa i Mandela dia figure emblématique aty Afrika tamin'ny tolona natao tamin'ny ady amin'ny fanavakavahana fa indrindra koa ny fitovian-jo eo amin'ny samy olombelona ka raha ho an'ny malagasy ny malagasy ihany koa dia manana tantara mitovitovy amin'izay ihany koa amin'ny tolom-panafahana maro samihafa izay nataon'ny firenena sy ny tia tanindrazana teto Madagasikara ary raha zay miteny koa moa dia iarahantsika malala fa matoa nisy ny tolona natao tamin'ireny 7 reny dia hitondrana fanovana koa eto amin'ny firenena ka raha misy olona manatantara ohatran'izao dia heverina fa fototra iaingana foana amin'ilay atao hoe aingam-panahy amin'ilay hoe fitiavan-tanindrazana amin'ilay hoe fitiavana hoe fametrahana ny atao hoe fanovana tena izy zany angambany eto amin'ny firenena ka ho an'ny malagasy dia azo hitarafana ihany koa ny lalana vita sy ny lalana mbola ho ale ny fahatsiarovana ny fahalavony olona manatantara toy izao. Arak'izany dia maro tamin'ny mpanao politika malagasy no efa naneho fiara-mioro manoloana ny nahalasana ny Nelson Mandela.